Ny antoko monima izay tarehan'Andriamatoa Monja Rondefy praministra teo aloha dia nitondra ny fomba fijeriny manoloana ny fanemorana ny tetiandrom-pifidianana izy ireo dia manohana ny tetiandrom-pifidianana izay navoakany sy ny tafarany teo. Ankoatr'izay dia nitondra ny fomba fijeriny makasika ny fananganana ny FFM sy ireo mpikambana mandrafitra izany. Ny avy eo anivony izay antoko izay. Ny antoko monima izay tarihan'Andriamatoa Monja Rondefy fa ny fanatanterahana fifidianana madio no ahafahan'ny firenena mivoaka amin'ny krizy. Manohitra ny filazana fa mety hitondra korotana eto Madagasikara ny tetiandrom-pifidianana no tapahan'ny senita izy ireo. Ny monima izay nilaza fa manohana ny tetiandrom-pifidianana vaovao ary vonona hijoro raha toa ka misy ny fameliviliana ny entaentam-bahoaka. Ty tetezamidana rajoelona ty dia namilivily ny entaentam-bahoaka ary disantanana vahoaka. Eo anatrehan'izay dia manambara ny monima sy ny Front Nationalny fa tsy hivady Belirano ary anohy ny fanovana. Inona zay fanovana takin'izay? Maiky anohy izao mba ahafahana manarina ny fiainam-bahoaka sy ny toe-karem-pirenena dia tsy maintsy vahana ny crise politique. Ary ny fahamahana ny crise politique amin'ny fomba milamina sy demokratika dia ny fanatanterahana fifidianana madio. Fifidianana madio. Mikasika an'izay dia akatoavin'ny monima ny fomba fiasan'ny senita hatramin'izao. Ary tsy ekeny fa nazimbazimbana ny senita sy ny fanendrika andreana azy ataon'ny mpitondra ankehitriny. Mikasika ny FFM dia nilaza monima fa kely finoana amin'ny ahombiazan'ny FFM amin'izao endrin'izao izy ireo. Kely dia kely ny fanofana raha oharina amin'le membre teo aloha ary zay moa dia nametraka teboka maro samihafa. Misongadina indrindra ireo rehetra ireo nandritra ny fananatam-panao gazety izay nataon'ny Bureau National ny antoko monima teny Manakambahiny.